matika irayamini zanany be Kristy tompontsika matamn'Andriamanitra feoko hoeniny hatramin'ny taranako raha hory ao ny tompono tadiaviko ny tompono atsoka miarahina lanako asalato matetika lalana izay mpiaro manokana ity seminaire zokiny eto Vohitsoa ity 5 taona ihany koa no nijoroan'ity seminaire zokiny ity toerana izay hanovozana ny soa iofanana sy ianaran'ireo tovolahy maniry ho fanasy eglizy ho fahazavana ary ho mpitondra fahazavana sy fanantenana ho an'izao tontolo izao araka ny teny faneva no raisina sy miainana ho amin'ny fankalazana manao hoe aoka hazava eo mason'ny olona ny fahazavanareo hahitany asa soa ataonareo hanomezany voninahitra ny ray Matio 5:5 amin'ny alalan'izao sorona masina izao ka iredona ny hira fidirana eo am-pitsanganana ry Andrianagnahary Raindra Jesu Kristy firana vaovao 1:700 ao amin'ny boky kely takila voalohany
mianakasiny fanay masina. Ombatsika mianakavy eny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompo. Ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny fiombonanao amin'ny fanahy masina. L'archevêque eto Fianarantsoa, Rabe Mahafaly Fulgence. Tonga eto koa i son excellence Monseigneur l'archevêque coadjuteur any Fianarantsoa, Rakotozaona Jean Nicolas. Kaya efa nitsanga. Dia misaotra anareo ny évêque Monseigneur son excellence Monseigneur José Alfredo évêque Mananjara, son excellence Monseigneur Marcelin Randriamamonjy évêque ao Farafangana, son excellence Monseigneur Fulgence évêque ao Iosy. Izay ny aty amin'ny archidiocèse Fianarantsoa. Fa ny archidiocèse ny Toliara dia ireto koa: ny archevêque son excellence Monseigneur Bambino Espino, de son excellence Monseigneur Luc Olivier évêque ao Fort-Dauphin, son excellence Monseigneur Jean Désiré Rakotondrina Razafinirina Azafady évêque ao Morombe, son excellence Monseigneur Fabien Ralambonrina Ralambonyaina évêque ao Morondava. Raha sarotra ny mamoaka resaka kolaiky raha potika ny resaka raika manahirana. Sika mianakavy eto dia mandray ho raim-piahy ny général Lucien Rabert Manana, zay mahito milala ka isaorana azy manokana sy mena azy manokana. Izay asika aby io fa ny mopoera moa dia avy amin'ny archidiocèse roa io, ny religiosy na ny lehilahy na ny vehivavy dia asika aby. Ka le fomba mafanafana dia mahazo magnatona aty agnivognivo aty mba hita soasoa ny raha atao eto, fa le miafiafy agnagny ea dia sahala misamapandray raha. Mbola tsy tonga eto toerana ny son excellence Monseigneur Fidelis, fa tonga eto révérend père vicaire général. Io sangana tato hoe dia tsara ny alalatsika fa son excellence Monseigneur Fabien Rarlamboniana no filohan'ny fivolonam-ben'ny évêque eto Madagasikara. Ravelo Manantsoa Relaha Laurent. Méthode Firmin. Pour famiantsoa ianao. Tahini Sambazafi Jimmy Lord Brino. Inty ao tompo famiantsoa ianao. Andriamampiona Joseph René.
Inty ao tompo fa miantso ahy ianao. Mora velotiany Faustin. Inty ao tompo fa miantso ahy ianao. Ramanantsoa Jean Fidèle. Inty ao tompo fa miantso ahy ianao. Rasolo Mampiandra Jean-François Angelo. Inty ao tompo fa miantso ahy ianao. Fanampisoa Gaston. Inty ao tompo fa miantso ahy ianao. Rakotoarisoa Joachim. Inty ao tompo fa miantso ahy ianao. Soloniaina Innocent Angelo. Inty ao tompo fa miantso ahy ianao. Randrianambinina José. Inty ao tompo fa miantso ahy ianao. Tojonirina Marcelin. Inty ao tompo fa miantso ahy ianao. Andriana Solondraibe Paulin Fabrice. Inty ao tompo fa miantso ahy ianao. Lainirico Butumaiti Jean Bosco. Inty ao tompo fa miantso ahy ianao. Randria Titoerina Jean Aurélien Dominique. Inty ao tompo fa miantso ahy ianao. Hubimanantsua Franklin. Inty ao tompo fa miantso ahy ianao. Rakotondraibe Tahiriniaina Jean Damascène. Inty ao tompo fa miantso ahy ianao. Razakarivony Séraphin. Inty ao tompo fa miantso ahy ianao. Miha Mampitohy Jean-Claude. Inty ao tompo fa miantso ahy ianao. Mahasambatra Rico Jean Delorme. Inty ao tompo fa miantso ahy ianao. Rakotofara José Modeste. Inty ao tompo fa miantso ahy ianao. Ravaoavy Martial Jean de Dieu. Inty ao tompo fa miantso ahy ianao. Voavy Bernard Giraudot. Inty ao tompo fa miantso ahy ianao. Florent Max Bernardin. Inty ao tompo fa miantso ahy ianao. Chouza Joendili Chambelili Julien. Inty ao tompo fa miantso ahy ianao. Monseigneur Remalala. Mingavenao ny Eglizy Masina Reny Malala antsika mba hanamasina ireto avantsika ireto ho amin'ny laharana mahadiakra. Fantatrao ve fa mendrika an'izany izy ireo? Efa nanatontosa ny dingam-piofanana tamin'ny fanabeazana araka ny takeny Eglizy izy ireo teto amin'ny seminaire. Nanampy azy ny torohevitry ny mpanabe sy ny fampirisihana izay nataon'ireo mpitantana ampanahy azy ireo. Nandinika tsara izy ireo ary nangataka ny fanazavany fanahy masina nandritry ny laretirety nataony ka folakevitra ny androso amin'ny dingam-piainana vaovao izay hita fiainan'i Kristy Mpanompo. Taorian'ny fanadiadiana natao tamin'ny vahoaka kristianina koa sy ny fandanjalanjana maro samihafa dia azoko lazaina fa mendrika izany izy ireo. Noho ny fitahian'ny Tompo Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo mpamonjy atsika ary dia fidina ho diakra ireto avatsika ireto e!
ireo ry finerina lavitra. Ny tompo efa niantso ahy hatranim-bo, efa nilaza Baibe maso ny anarako hatrany ankibony neny. Nataony sambatra maranitra ny lela, narofany tamin'ny aliko ny tanany aho. Nataony zanatsipika maranitra aho, nafenony teo amin'ny tranon-janatsipika. Ary hoy izy taniko, mpanomboka ianao ry Israely, izay ataoko reharehako. Dia ho kosa aho, foana ny sasarako, zavapoana sy tsinotsinona no nandaniko ny heriko. Fa ao amin'ny tompony raha ny ananako, ao amin'Andriamanitro ny valisoa ahy. Ary ankehitriny, miteny ny tompo izay namorona ahy hatrany-mbo, mba ho mpanompo, hampody an'i Jakoba amin'ny indray, ary mba ho tafakambana amin'ny indray Israely. Ary mahazo voninahitra eo mason'ny tompo, ary Andriamanitro no heriko. Hoy izy, mbola zavatra kely foana no mahampanomboka anao. Anangana ny firenen'i Jakoba indray, sy hampody ireo sisa voatahiry amin'ny Israely. Tsika mianakavy aneny tompo, vaovao mafaly te Jesu Kristy tompontsika, araka ny soratany masonday lioka. Masonday lioka ao amin'ny tompo voalohany, no nitonga ny andro hiterahan'i Elizabeta, de teraday izy. Ary nahareny miara-monina aminy sy ny havany, fa efa nankalazay ny tompo ny famondrampony taminy. Reny nanao hoe niara-faly taminy. Sy zany fa atao hoe joany izy. Fa hoy izy reo taminy, tsy misy na de ray aza amin'ny havanao
manany zany anarana izany. Ary nanao baiky ny mona tamin'ny rainy izy ireo na amin'ny tany izay tiany atao anarany, dia nangataka fafana izy ary nanoratra hoe Ijoany no anarany. Ka gaga daholo izy ireo. Ary miely hatsaizatsaiza tany amin'ny tendrombohitra Izode izany zava mahatalanjona rehetra izany. Ary izay rehetra nare dia nandasaka izany tao am-pony ka nanao hoe ho inona rety izazy ty fa momba azy ny tanan'ny tompo. Dia ny tompo sy nihahery fanahy ny zaza ary nitoetra tany anefitra ambara-patonga ny andro fisehoany amin'ny Israely. Izany azy ka ankalaza ny teny ny tompo. Na Jesu Kristi azany fa izy ny lehibe indrindra mpaminany nefa tovavy maiky lalaka no nanapahana avy amin'Andriamanitra fahasalamana Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina nateraka izy fa tsy natao iray fomba amin'ny ray ary izy nahaliana ny zavatra rehetra isika olombelona sy ny famonjenantsika no dinany avy any an-danitra ary matanota tamin'ny Virginy izy no nihaino masina tonga olombelona fasiana tamin'ny azo fizaliana antsika indray koa tamin'ny andron'ny Pônsy Pilaty izany amin'ny heviny nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo araka ny voalazan'ny soratra masina niakatra any an-danitra dia mipetraka ao ankavanany ray mbola ho avy amboninahitra indray isara ny velona sy ny maty ary tsy anapahataperana ny fanjakana. Zao mino ny fanahy masina tompo loharanomaina avy amin'ny ray sy ny zanaka saona sy ny amboninahitra niaraka amin'ny ray sy ny zanaka ary niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Zao mino ny Eglizy iray masina katolika apostolika zao manakatondra teny tokana ho famelana ny fahotana ary zao miandry ny fisanganany maty sy ny fiaina Hoavy Bernard Giraudot. Intia
Max Bernardin. Araka ny anaran'ny veka azy ireo dia didiny ny mampianatra ny olona na ny mpino na ny tsy mpino sy ny mivaofy ny fampianarana masina. Araka ny toetramainy sy any mpanompo raha Kristy sy zarazara ny fanomezan'Andriamanitra. Aza mety adiny hisataka amin'ny fanentanana ny vaovao mahafara fa sy tokony tian'ny evanjely fotsiny ianareo fa hotory azy soa. Tanao fanaona dio ny zavatra masina nyvanim-pinoana ary asehoy amin'ny asanareo ny tenin'Andriamanitra fonianareo. Amin'izay ny vahoaka kristiana volin'ny fanahy masina dia angary fanatika madio ankasitrahan'Andriamanitra ary anao kosa raha efa hisainan'ny tompo amin'ny farany dia hometrika hahazo sy aheno azy ny teny hoe tsara izany ny mpanompo tsara sy mahatokony miakina amin'ny fitiavana sy amin'ny fanetetena fa hanampy sy hampandroso ny vahoaka kristiana. Sitako izany. Sitakareo ve mitana ankizy ny mistera momba ny finoana araka ny tenan'ny apôstôly ary hitory izany finoana izany amin'ny teninareo ary ampiseho izany amin'ny asanareo araka ny evanjely sy ny lovatsofina ifandovana ataon'ny eglizy. Sitako izany. Sitakareo ve manatanteraka hatrany mivavaka isan'andro ataon'ny eglizy sy ny aretirety fanao isan-taona ary ny fiatana masina hanamafy ny fiombonana amin'ny eglizy sy amin'izy tompo. Sitako izany. Sitakareo ve miato fanaraka mandrakariva mitotry ainareo amin'ny ohatra omeny Kristy fa iandraikitra ny vatany sy ny rany ianareo eo amin'ny hôtely. Sitako izany. Areka dia Andriamanitra hanampy azy. Ingany Andriamanitra navray asa lehibe satany aminao zao. Frera rabe manasoa relazo avy any Toliara. Mandeha tompo ve ianao fa hanaza sy anaiky ny vekanao? Mandeha tompo aho monseigneur. Ingany Andriamanitra navray zao asa lehibe hanamana viakan'eleto amin'ny vidy maso Thank you.
Senhor.
Andriamanitra norasoa mba hainavavakay koa endane miabidy andraiketanay mba rainao fanampena feno fitiavana ary mba masino misodranao reto heverina fa azo rofonandrara masina ireto amin'ny lalany Kristy tompona. Atao am-pahanginana izany avia teo izay samy antaminao ry Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny lalany Kristy tompona. Amin'ny lalany Kristy tompona. atao am-pahanginana izany Ry Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra
Panmen zua makasina, pisinjara ny ambaratongandrara, sy panmen andraikitra amin'ny asa isan-karazana. Tsy miova ianao, nefa manavao ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny teninao, sady herinao ary fahendrenao, dia Jesoa Kristy zanakao tomponay. Omanao amin'ny fitondranao efa nisy hatrizay ny zavatra rehetra, ary omenao amin'ny fotoana ilana azy aby izy. Ary izahay eglizinao, ilay vatan'i Kristy, dia sady mirapiratany ny fahasoavanao samihafa avy eny an-danitra, no mitambatra ho vatana iray ampiraisy ny lalàna tokana, ka ataonao mihamaro sy mihery hampitombo ny ambaindrain'ny eglizinao. Ary ny asa hanatanterahana ny andraikitra masina dia naorinao tamin'ny ambaratonga telo, misy ny eveka sy ny kreta ary ny diakora mpanomponao, izay miezaka be voninahitra ny anaranao. Fa ireo levita voafidy hatramin'ny voalohany, hanatosany raharao amin'ny tabernakla masina, dia nahazo ny sodrano raikitra ho lovany araka ny fandaharanao hatramin'ny mandrakizay. Koa tamin'ny fanombohan'ny eglizinao, ireo apôstôly ny zanakao notarehin'ny fanahy masina, dia nifidy olona fitolahy tara laza, hanampy azy amin'ny raharaha andavanandro, mba hahafahan'izy ireo mivavaka bebe kokoa sy mitory-tena. Ary ireo lehilahy voafidy ireo kosa, izay nanaova ny fivavahana sy nanatahany tanana, no nanatinany ny fitantanana ny sakafo sy ny fananana iombonana. Koa reto mpanomponao reto koa ry Tompo, miampy aminao zahay, mba jereo amin'ny fotoana atokanay mitalao aminao, ho diakora hanompo anao eo amin'ny hotely masina. Koa miampy aminao izahay ry Tompo, ary fahainy reto mpanomponao reto ny fanahinao masina, mba hankahery azy amin'ireo fanomezana fito, hanatotosana ny fakanisan-davany ny raharaha masina iandraiketany, hamirapiratra eo amin'ny toepiainany koa ny didinao, ka voatahiry hakatahaka ny fahadiovana sehony ny vahoaka masina, harany eny marina tondron'ny efeny, ka izoro maro toerana lalandava ao amin'ny Kristy izy ireo, koa ety an-tany izy ireo, hakatahaka ny zanakao, zay sy tonga mba ho tompoina fa tonga mba hanompo. Dia omesika anjaka miaraka amin'ny any an-danitra, amin'ny alàna Jesoa Kristy zanakao tomponay, zay Andriamanitra velona sy mandaka miaraka aminao ao amin'ny fanahy masina, amin'ny taona rehetra mandrakizay.
Potolorana ny evanjely ary koa izy ireo, satria ao no misy ilay aina hivelomana sy ny lalàna harahina mba hahafahan'izy ireo mitory ny vaovao mahafaly amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Raiso ny evanjelin'i Kristy fampitory azy ianao zao. Kainoa izay vakinao, ampianaro izay noanao, ary diarao izay ampianarinao. Koa izany. Izy manontolo amin'izao dia ireo eveka, ireo pretra sy ireo diakra ary ny ray aman-dreny nipoiran'izy ireo ihany aloha no hiarahaba azy ireo. Fa isika rehetra kosa dia orian'izao sorona masina izao no anatanteraka izany. Ataosika mandritra izany fiaravana izany ny
lavorary kasik'Andriamanitra indrindra. Koa mba ho sitraka-Andriamanitra ny fahatraintsika dia andeha atodisika miaraka aminy eo ambony hotely ireo vokatry ny afatsaratsika ireo ho fankasitahana azy. Tena fitondrana ny tolotra.
mifanatitra eto amin'ny hotelinao izay. Mankalaza ny fisingerenany nahaterahany Masinday Joany Batista, izay nanambara fa ho avy ny mpamonjy an'izao tontolo izao, ary nanoro azy noho ny efa tonga izy. Ilay velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandraky izay. Fombatsika mianakavy aneny Tompo. Asandrato ary ny fo. Isauri ary ankasitra ny Tompo Andriamanitsika. Mendrika sirary ny tokoa ary mety sady mahavonjy, ny misaotra anao lalandava traiza. Ry Tompo ray masina, Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra sy mandraky izay, amin'ny alalan'i Kristy Tomponay. Famderanao avy indrindra izay, noho Masinday Joany Batista mpialoha lalanazy. Ilaina vanao memboninaitra amin'ny samy naterabe ivavy, nampirepikaravon'izy fonimbola tany amboka, tamina tongavany mpamonjy ny olombelona. Ka izy no any mpamonjy mpamenany, nanoro an'ilay zanak'ondry mpanavotra, ny rano nanasany an'ilay mpanorina ny batemy, no manambara fa ny rano velona no enti manamasina ny ahoriana, ary ny ranafoiny no vavolombelona fanaperana, manambara ny finoany any Kristy. Izany no ankalazana ianao lalandava ety antany, miaraka amin'ny herin'ny lanitra. Mioby ianao avy indrindra tsy ankijanona, manao hoe fa amin'ny alalany sy miaraka aminy ary eo aminy, ry Andriamanitra ray maefa ny zavatra rehetra, dia nao avokoa amin'ny fanahy masina ny aza mamboninahitra, amin'ny taona rehetra mandrakizay.
Ao princípio havia um pai de macho, calma, não se Kristy manala ny fahotany izao tontolo izao. Vatana mandrany Kristy tompony tahy ansika velona
Jean Bosco Corneille ity médaille d'argent noho ny asa vita teto anivon'ny séminaire ity. Ihany koa an'Andriamatoa Randriamiaja François Cyril médaille d'argent noho ny asa zay natao sy ny fanehoana finiavana tamin'ny asa rehetra natao zay teo anivon'ny séminaire. Ary manolotra ihany koa olazainy ety any mino fa tsy eo ngambany ty olona ty médaille d'argent ihany koa no ny asa vita teto anivon'ny séminaire sy ny asa natao teto anivon'ny firenena. Médaille d'argent any Rasolonray be Bernardin Albert. Izy moa zany mety tsy eo fa raha misy omenany mopera zany dia omena azy amin'ny fotoana mampety azy satria efa natolotra. Arak'izay dia tolorana mari-pakasitrahana avy amin'ny fianakaviam-ben'ny séminaire Zokiny Vohisoa, ianao Andriamatoa Tolo-Janahary André René sao. Dia ao koa Randriamiaja François Cyril. Ay, amao zay. Miarahaba ary manolotra an'ity mari-pakasitrahana noho ny soa vitanao tamin'ity séminaire ity. Raha ary nantenaina Marie Laurence Badistine, ianao koa tolorana an'izany noho ny faharetana naneo nandritra ny 30 taona nanompoana an'ity Eglizy Katolika koa raha tamin'ny andronay loha ty. Tamin'ny andronay teto any zany. Nandritra ny 40 taona nanompoana ny Eglizy Masina Katolika Apostolika Romana teto amin'ny séminaire. Ohatran'izay koa raha soa mamonjy Liliane nandritra ny 12 taona nanompoana ny Eglizy Katolika teto amin'ny séminaire Zokiny Vohisoa. Razafy Naimanga Rodolphe 40 taona nanompoana ny Eglizy Katolika Romana Apostolika teto amin'ny séminaire Zokiny Vohisoa.
Tahak'izay koa anao Randrianary John Henry dia tolorana ihany koa noho ny faharetana naneo an'izay 12 taona anompoana ny Eglizy Katolika Apostolika Romana. Rasoanandrasana Angeline, anao koa dia nampiseho fitiavana sy faharetana nandritra ny 12 taona nanompoana ny Eglizy Katolika teto amin'ny seminaire Zokiny Vohisoa. Tahak'izay koa Razafy Mandimby Joelson Johannes, menao raika amby 30 taona. Tamin'ny andronay. Rasoa Armanga Rufine, ianao koa 20 taona nanompoana ny Eglizy Katolika teto amin'ny seminaire Zokiny Vohisoa. Zeka ny fianaran-tsoa. Tsy ianareo ray aman-dreny eveka rehetra aty amin'ny faritany mpiangonana roa aty Atsimo Nosy izay tonga manatrika etoana. Ianareo vicaire général rehetra, sy ianareo pretra lehibe Pikambana, ianareo pretra Taleny Fralaina diocésianina, sy ianareo accompagnateur diocésain, ianareo pretra rehetra Trafavory tsy fidina tsy avana, sy ny diacre, ianareo religiosy lehilahy sy vehivavy isaky ny fikambanana avy. Ianao Andriamatoa mpanolotsaina avy ny fanavaozana sy ireo mpiaradia aminao. Ianao Andriamatoa solitena lehibe ny faritra Mahatratra ambony. Ianao Andriamatoa solitena ny prefet ny Fianaran-tsoa. Ianareo solombava mahoaka izao. Ny zavavolagna boribory fenomanana oro hazavana mandresy ny haizy ka lorana ny amamiena sy tondrana ny fahasoavana ao antsika menakay tafavory eto irsoa mahereza hatrany. Le mpandrovo baty amin'ny oraka ohatra very andreo tokonaina ko le mpianakaby samy fampiresaka very andreo tompihavanana ka ny resaka sy ny mampiombona sika eto androany dia ny fankalazana ny fahadimy amby 30 taona ny seminaire ity sady manontsonana anazy amin'ny 20 mralahy ireo. Fa hofaranako ny tarona satria ny tarona ho tahaky ny kesa, le lava loasa mamato tegna, le fo loasa afatotsy ny olo. Ka dia makasitraka tompolahy makatelo ny tompom-bavy. Zay sa lava loasa arsa fo loasa. Fa ny raha soasoa iny mo ba fa nagosona toangany fa nakokory hoe hameana ny raha fitotsa mba fitetika. Araky ny atao iny dia san'Andriamanitra efa vitatsika teo. Fa indrindra tsy azo lalova-potsiny satria zava-dehibe ny zavatra nandrisika teto androany. Indrindra ko ny ao amin'ny fankalazana ny fahadimy amby 30 taona an'ity seminaire Zokiny ity. Teo ihany koa ny promotion natao hoe lalana namoatsika an'ireo vokatry ny tany, vokatry ty seminaire ty zay nanamasinana an'ireo diakra firenena dia zavatra ihany. Sady
toy ny tanakavitsy avanana ka zay de marary. Ianareo mpitarika fiangonana dia ohatrany ao anatin'ny miaramila ihany. Misy ny général, misy ny colonel, aty amin'ny fiangonana ihany koa dia misy ny son excellence, misy ny son éminence, misy ireo diacre, misy ireo pretra isaky ny ambaratonga. Vecteur utsitsy ny teny vazaha mpitondra ary antenay fa itory sy anambaran'izay fanavaozana ty fireneny ty zay. Satria tokoa mantsy raha tianareo ny lasa hatrany amin'ny ambanivohitra indrindra hoe mila miova ity. Satria tokoa ty Madagasikara ty ditsain'ny président irery tangazatsika ity fa tsika menakara. Ananaotsika iraina tsy fankatea ifampitadana hanambatra ty fireneny ty ity. Misaotra anareo eo anivon'ny fiangonana zay jiro milaza sy mitondra eo anatrehana mpitondra. Ny mety atao sy tsy mety tokony ialana. Misaotra nanao ray aman-dreny manoro satria izay tokoa maha-malagasy ray atsika. Ary tsika tokony malagasy ray atambatra ny finoana sy ny fitiavana. Anty tanindrazana ity mba hamirapiratra tahaka ny isika kristiana atambatra Jesosy Kristy ao anatin'ny finoana. Misaotra betsaka tompontsoa lavaresaka fa zavatra kelikely izay no mba tiako saniana saitsika. Andao tsika hiaraka tsy anaky mizarazaray ho samy sarotiny amin'ny firenentsika ity. Eto ampamarana dia ampanetretena tokoa no nanoranay rehetrarehetraray koa zavatra kely io. Ny azo ny vakilankana no ny tanan'ny tsara. Tsara tokoa ity séminaire ety Vohitsio ity satria maro araky ny lazaina teo ny olona manana ny maizy azy mivoaka teto manomboka hatrany monseigneur tonga hatrany président fokontany. Eto dia misaotra anareo ray aman-dreny zay torokolo sy nabe anay rehetrarehetra teo. Maro ny mpiasa fa vitsy taty. Ary ny fanomezam-pahasoavana zarainy Jesosy Kristy dia maro. Anisan'ny zava-bele zany ny naniry amin'ny rehetra fa lalakafo ny tondra'Andriamanitra. Ohatran'izany koa tsika rehetrarehetra samy Andriamanitra ny fahasoavana samy ampiasa zay fahasoavana Andriamanitra zay fa mampitona amin'ny fanasoavana Andriamanitra rehetra. Eto tsika mianakavy, sika noeto. Ano sika eveka maraya. Dia koa nareo fikeny general. Nareo pretra sy diacre maro be maro. Nareo rejory isaky-tambana. Dito mo eo nareo ray aman-dreny ara-panjakana. Nareo manakada sy manamboninahitra. Nareo ray aman-dreny reto zanatsika namasina androany imbera. Namoy an'izay fitariana efa vitany masinazy zany da disy tagnalohantany ka hatramin'izao efa taonarivo fahatelo nahatongavy an'i Jesoa izao. Dia azo tompo ny voninahitra tsy manam-pahatapera. Itsika mianakavy kosa ny fiadana mety ambany masoandro. Arak'izay firariana natao teto zay. Ny teny sa atao lava fa misy sazo vela. Voatetotika aminareo enina amby roapolo rahalahy. Kasi atambatra hoe any akavesy avana dia vala. Dia ny asambarana vala. Fa sy afakapitsa sika hakalaza fety. Dia ny fetin'ny fahaleovantena
fahaleovan-tena pirenena firon-daty enina amby roapolo jona dia raha soa sy ny raha tsara ho antsika mianakavy sahady fa mba fahasoavana asika na tafita enina amby roapolo mirahalahy sy afaka roa andro hakalaza ny enina amby roapolo jona fa nitsafatatsika dia tamin'ny taona enimpolo sy sivanjato sy arivo nahazahoana an'izay tamin'io taona enimpolo sy sivanjato sy arivo io nisy voalasa hay abinoana dia agny izay atao hoe président Philibert Tsiranamizay ny mpatadidiko amin'io ray aman-dreny io dia izao ny tanàna mitombo fa misy hevitra dia satokony haorina vaovao rehetra feno telopolo ny tanàna orina ny antony amin'ny fandiniany dia hoe samahatoka sekoly ireo ohatra latsaky ny tokasano telopolo afaka ny tena isan'ny poniny eto amin'ny firenena fa hoy saina tsara dia ny sekoly moa dia fa mihoatra be lehibe ary noho ny teknika vaovao ndraiky sahabo telopolo azy dia fa misy magnorina isaorana n'Andriamanitra ny vita teo aloha ankatana ny fitahiany no avy ny ray aman-dreny faharoa dia ny tompony titehina feritipy ny feritety tamin'ny tsofandrano ny trano ny ray aman-dreny monseigneur Gilbert Mamantoana dia no asiany eveka tamin'ny taona enimpolo sy sivanjato sy arivo talohan'ny fahaleovan-tena izay ny sanadinoana azy rolahy ireo dia izay ny anontaniany filongako eo sy mivato angaventsika mianakavy eo farivo hoe fananina natao eto ny samy izay ho atiny mirary ny soa sy ny tsara ho antom-pahasoavana fa samisy mba nandinika ao samisy manana hira-pirenena tsara ohatra ny hira-pirenena malagasy fitiava-tanindrazana sy fivavahana ro ao zitanindrazana malala tsisy fitiava-tanindrazana tsara fahatsifahana be lehibe ny tsika dia hoe tahilo ry zanahary tinosy azaiky tiagana sy ho finaritra esambatra tokoy izara ka ambakimana ny teny teo hoe ndraiky samitovy ny hevitra dia tsy maintsy mirahina amin'ny fahampia fa samisy lasarotra tsavitan'ny resaka samisy zavatra manahirana tsavitan'ny fanatonana ny mandamy azy ka ndraiky ny anarana miova ozy izy ny mpampianatsy teo misaotra ny son excellence monseigneur Fabien izay nampianatra an'izay dia izy moa ny lehibenay amin'ny fivombonam-beny leveka eto Madagasikara raha basoana azo namana ho asinina tsahoely ny teny sa atao lava fanisodran'Andriamanitra no amintsika mianakavy handrosoana amin'ny mazava hiova ho amin'ny tsara aby asika mianakavy dia miova ho azy ny firenena rehefa asika tsara anika tsy izany va anika tsy izany va ambaraponinao satoroponinao fahatananao dia misy toy izao ka tsy izany va tsy izany va misaotra mankasika va
mpanorony hetsika rehetra ampirobirobony fanirianareo hanatanteraka ny nampanantenainareo. Engale isanampy anareo anana ny hafaliana avy amin'ny Kristy eo ampanarahana ny lalana rehetra efa nofidianareo sy anana riso-po hamonjy ny sahirana sy ny trapahorina.